Mandritra ity volana janoary 2024 ity dia miantso antsika vita-patemy sy tsara sitrapo rehetra ny Papa François hivavaka mba ho vavolombelona azo antoka hitokisana ny mpanabe rehetra tsy ankanavaka, hampianatra ny firahalahiana sy ny fifankatiavana fa tsy hifaninana fa indrindra hanampy ireo tanora marefo. Hoy indrindra ary ny Papa François manazava: te hanolo-kevitra ho an'ireo mpanabe aho mba hanampy votoatin'ny vaovao amin'ny fampianaran'izy ireo dia ny firahalahiana izany. Ny fanabeazana dia fihetsika feno fitiavana, manazava ny fomba ahafahana mahita indray ny dikan'ny firahalahiana ary tsy hodiany tsy hita amin'izany ireo marefo indrindra. Ny mpanabe dia vavolombelona tsy mampita ny fahalalany ara-tsaina fa ny faharisen-dahatrany sy ny fanoloran-tenany amin'ny fiainany. Izy no mahay mandray tsara ireto fiteny telo ireto: ny fitenin'ny loha sy ny fo ary ny tanana mirindra tsara. Ary noho izany dia fifaliana ny mifandray, ny mifampiresaka. Ity karazana mpanabe ity no hoenoina amin'ny fifatoan-tsaina bebe koa ary ho afaka hanorina vondrom-piarahamonina. Inona ny dikan'izany? Satria mamafy izany fijoroana vavolombelona izany izy ireo. Mivavaka ary isika mba ho vavolombelona azo tokisana ny mpanabe, hampianatra ny firahalahiana fa tsy ny fifaninanana ary hanampy indrindra ireo tanora marefo.